Aretina anisan'ny mpahazo antsika malagasy ny sinusite izay azo faritana tsotsotra hoe fiandronan'ny bakteria ao anatin'ny sinus na eo amin'ny faritry ny andrina na eo amin'ny faritry ny takolaka. Mety mahatonga io sinusite io ny sery matetika, ny bakteria tafiditra any anatin'ny taovam-pisefoana, ny fifohana sigara, eny fa na ny alergia ara dia mety mahatonga sinusite. Maro no mety fitrangan'izy io toy ny aretin'an-doha sy arerahana lava, fahatsetsehana ny orona, mavesatra ny loha rehefa miondrika na mamindra, kentsona ny feo, mivoaka tsy ranoka mavo na maitso ny orona. Mety hankarary ny nify, ny sofina ary ny maso ihany koa ny sinusite. Maro ny fitsaboana mahasitrana azy io fa fitsaboana natoraly tsy mandalo fandidiana kosa no entinay ho anao an'io. Ny fanalana sinusite zao dia ao anatin'ny 10 minitra ka hatramin'ny 10 minitra. Tsy marary io dia tsy mandera io afaka eo no zany zay sinusite izay. Ao anaty koa moa no afantarana fa misy sinusite ny olona iray. Ny tena manampy betsaka aloha zany dia matetika saika olona efa avy any amina hôpitaly daholo mitondra radio misy taratasy efa manam-porofo fa misy sinusite fa anjaran'ilay olona fotsiny no misafidy hoe ho any amin'ny hôpitaly ve izy hanao opération na hanao ponction sa anatona métrazonia amin'ny alalan'ilay asorina ny fomba tsotra tsy marary tsy mandera nefa afaka ionao le safidin'ilay olona zany iny. Zay kosa nefa dia apetrako fa vahoaka efa manarivo maro no efa sitrana efa afaka ary mbola mitohy hatrany zany asa fitsaboana fanasitranana sinusite. Misy satria ny aretina no mifady fa tsy zano mampifady ary tsy zano tsy ny fampiasana pendule sy ny fanafody no mifady fa lay aretina. Ohatra hoe misy olona diabetika zao mazava ho azy fa tsy mihinana siramamy zany sy ireo zavatra tsy tokony hoan'ny olona von'ny diabeta zany aloha dia efa ikambanana amin'ny dokotera mihitsy zany. Misy olona tratran'ny sinusite avy nalaina sinusite tsy mahazo mihinana zavatra glacé zany mandritra ny fotoana zay tokony anaovany an'izay misy olona mety ho tratran'ny cancer tsy mahazo mihinana hena zany na zavatra mifanitsy amin'izay zavatra tahaka an'izany zany le atao hoe fady fa tsy hoe fady nohon'ny fahaizana pendule na fady nohon'ny asan'ny pendule fa ny pendule tena miasa ao anatin'ny subconscient mihitsy zay miara-miasa amin'ny subconscient ary miasa ho an'ny zanak'olombelona tsirairay tsy mifidy olona iasana izy ary tsy manavaka finoana zay ary tsy manozongozona ny finoanan'ny olona fa zany ny tsy ampy. Izany ny tsy ampy ny fahalalana zany pendule zany sy ny fampiarana zany no tsy ampy eo amintsika dia manjary lasa indray le resaka miova hoe ho fanompo-tsampy tsy fanompo-tsampy maka fanompo-tsampy ny tena izy fa fanompoa tsy ampy ka fahalalanao sy ny fampin'izay fahalalana zay mihitsy ny tena hitenenina fa hoe tsy manompo zavatra tsy ampy ianao fa zavatra ampy mihitsy nataonao ohatra ny olona misotro kafe zao ka rehefa tsy ampy ny siramamy dia misotro zavatra tsy ampy siramamy zany dia zay ve dia hitenenantsika fa fanompo-tsampy zany fa fisotroana kafe tsy ampy siramamy dia manjary hoe fanompo tsy ampy zany le fiteny. Ny adresiko dia RN4 route Mazenga eto Mahitsy manakaiky ny trampokon'olona. Tsara nefa miantso amin'io numéro 032 58 112 66 io sy ny 33 28 222 70 satria za koa dia manana andraikitra iray ao amin'ny région Sofiana districtny Mampikony amin'ny fandraisana olona zany hoe vahoaka maro no raisinany ary filaharam-be tokoa ny zavatra misy any amin'ireo karazana aretina isan-karazany sy ny tsy fahasalamana zay mianjady amin'ny olona tsy sinusite ihany fa tena karazana aretina samy hafa mihitsy ary vahoaka manarivony no efa nahazo fahasitranana ao arbolama. Métrazonia dia mandefa fanafody à distance zany hoe miara-miasa amin'ny Colis Express ao anatin'ny telefôna dia efa afaka mamena ao anatin'ny Facebook mamena andreo problème hoe zao ny tena olana reto aby lalana efa nizoranay sy nandehananay tao anatin'ity serity fitsaboana ity ka tsy mbola nahitana vahaolana dia mamaly an'iny rehefa avy eo dia eo amin'izay tsika afaka mifampiresaka mamena ny anaranao complet ianao ny adresy mazava ny numéro téléphone anao iny no halefa amin'ny Colis Express mitondra fanafody dia efa misy fanazavana miaraka amin'io ho antsika zay mbola tsy afaka manatona manerana amin'ny province io zany dia miara-miasa amin'ny Colis Express zany Métrazonia amin'ny fandefasana fanafody efa hatramin'izay ka mbola hatramin'izao ary mbola mafisina eto hoe efa mivelatra tanteraka ny serasera atao Métrazonia amin'ny traitement sy ireo fitsaboana isan-karazany ka zay aloha zany no azo apetraka. Ny atsapako hoe voan'ny sinusite raha ohatra mangatsika ny andro na ohatra hoe mangatsika
dia tsentsana tsy dia afa-miaina firy. Tsy misy sakay ty tsy misy sakamalao tsy moramora ary lay oronanao pendena zao tsy miala ny tanana raha tsy tonga anaty eo miarona amin'izay sorona tanana miondrika fotsiny fa tsy mamoaka miondrika fotsiny eo nanapa-kevitra ako ny anatona ny maître Johnny satria efa maromaro ihany zany ny lalana nalena nanantona dokotera misy mpitsabo milaza mahay nefa nisy namana koa maromaro teo alohany tsabo taty maître Johnny dia tapa-kevitra zany nanantona ny maître Johnny satria ny dokotera zany le dokotera nandray anahy karakara anahy zany ny teny hoe efa mila fandidina ianao dia sarotsarotra amiko ihany sady natahotra amin'ilay resaka fandidina dia le namako koa nanazava hoe any maître Johnny tsy dia zavatra mavesatra be ny zavatra atao ny ohatr'izay ihany koa ny amin'ny lafiny fitsaboana tsy dia sarotra efa aloha manantona anazy any Mahitsy dia nanapa-kevitra zany nandeha aty Mahitsy aty maître Johnny.